Manahory tompoko. Amin'izao fotoana zao moa zany dia misy asa eto anatrehantsika eto dia iny tompoko ty zavatra ataontsika ty. Ty zavatra ataontsika ty dia raha ampifoazana moa dia miaraka fambolena, fiompiana. Dia manao valana omby tsika hitahirizina omby, fiompiana hangalan'izay izy dia hampiasa ambony fambolena. No aton'izao. Le bebe any ny fahitana an'izao tompoko Ia. Ka eo moka ilaina ho be. Ilaina izay izy dia lefa mandia omby dia ilaina koa ireo dia mena ny tany vasikisana. Leo tao le bebe ny vala dia mba azo bebe ny omby tehirizinao. Dia manodidina azy afaka magnampy antsika ny metraka ny omby eo. Sao dia mba misy zavatra tianao tompoko lazaina amin'ny zanakisoa tanàna any Pelezana any ivelany any. Ia, mazo. Soa tanàna tsy misy fiovana ny fifoazana tamin'ny hoany ka amin'izao. Ary indrindra fa ambara-pahatonga ny fahatapereza tontolo izao dia mbola fifoazana tamin'ny hoany izao mamparany koa. Dia mangataka anao zanaka Pelezana rehetra hampitatra azy manerana izao tontolo izao arak'izay toerana mba alehanareo satria mbola tsy hitana fifoazana fa tsika izao vao mamparitaka azy. Eto ny firenetsika. Dia misaotra betsaka tompoko. Misaotra tompoko. Come
Ishara